Fa eo amin'ny fiainana antoko kosa indray dia raha tokony tamin'ny fahavalon'ny volana jolay lasa teo no anatanterahany antoko tim ny fankalazana ny 15 taona ny jorony dia emitra amin'ny 2020 izany hoe amin'ny asabotsy herin'ny ho avy izao ny fankalazana izany 15 taona ny jorony ny antoko tim izay. Efa nahazo rariny tamin'ny filakevim-panjakana izy ireo ary nametraka fangatany ny anivon'ny prefekturan'ny polisy araka nambarany mpisolo vava azy. Eny amin'ny Kianjabeny Mahamasina trano no eritreretin'ny antoko tim anatanterahana izany etsika izany amin'ny asabotsy 20 volana jolay izao. Manome rariny tim ny filakevim-panjakana tao amin'ny fanapahan-keviny nivoaka ny 17 jolay teo hoy Anitra Razafy-Manantsoa. Ho an'ny tim tsisy intsony ny antony tokony anakanana ny etsika fankalazana ny 15 taona ary namaritra ny daty ny sabotsy 20 jolay ny ekipan'ny Marika Ravalomanana anatotosaina indray ny fankalazana. Namerina nametraka fangatahana teo anivon'ny prefecture de police ny tim androany. Mbola ny Kianjabeny Mahamasina hatrany no neverin'izy ireo anaovana ny etsika. Misy fangatahana vaovao hanao ny fety zany mikasika ny célébration 15e anniversaire ny tim. Raha fantatritsika moa zany dia tamin'ny 20 jolay no nikasaina ho atao io fety ny 15 taona ny tiako Madagasikara io. Efa fantatrareo ihany koa fa nisy ny fanomezana alalana nomena ny tiako Madagasikara dia 2 andro tao teoriana dia nisorona zany fanomezana alalana zany dia nanjary natonga ny tiako Madagasikara nitoro teny amin'ny tribunal administratif izay nanome rariny ny tiako Madagasikara tamin'ny ino moa zany requête fangatahana zany sursis à exécution mikasika ny arrêté izay navoaka ny préfet de police ny manalo amin'ny fanalana indray zany zany fanomezana lalana zany dia nanao fampakarana na nanao appel ny préfet de police zany tao amin'ny conseil d'état dia nivoaka ny didy mbola mena rariny ny tiako Madagasikara satria niteny hoe fa tsisy antontsony tokony anaovana ny iresana zany na hoe hitsarana momba ny didy izay efa navoaka ny tribunal administratif fa dia namafisina zany ny didy tany amin'ny tribunal administratif. Na zanaty zany raha fantatrareo ihany koa fa nisy ny arrêté izay navoaka ny préfet de police na dia nisy raha ny didim-pitsarana izay efa namoaka sy namerary ny tiako Madagasikara hanao an'ilay fety tamin'ny 20 jolay dia nisy indray koa ny arrêté izay navoaka ny préfet de police tamin'ny 7 jolay tamin'ny 9 jolay izay milaza fa tsy azo anaovana fivoriana na troupement na fety zany manifestation ny 7, 8 sy 7 jolay. Antony fandriampahalemana no nanakanany teo anivon'ny prefecture de police ny etsika nokasainy ty manototosaina ny 20 jolay lasa teo. Nilaza ny tim androany fa iantoka ny fandriampahalemana ao anatin'ny Kianjabeny Mahamasina. Anao célébration tena fety no ataony tiako Madagasikara ao anaty stade endroit clos. Nisy resaka sécurité no nilazaina tamin'izay fotoana zay nanaovana an'ireny zavatra maro izay hitantsika reny dia ny sécurité assuréné ao anatin'ny stade tena velan'ny kianja raha moa zay hitanareo tsara fa tsy nisy ninninona mitranga na nisy raha nisy olona nieritreritra ihany hoe isy korotana na hana-korotana fa tsaratsara kokoa ao anatin'ny stade endroit clos zay zany no ahafahana miassurer sécurité ny olona rehetra. Ny maraina teo no nametraka ny fangatahana teo anivon'ny préfecture de police ny tim ary andrasana ny valiteny avy amin'ny préfecture de police.